amin'ny fifaliana lehibe indray no ansosoana tokatrantsika ny amin'ny jineotia tonga amin'ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fanarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yaoshua TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yaoshua TV Yava Yaoshua TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yava Yaoshua TV chinois. Reo moa zany ny langy azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yaoshua TV malagasy. Afaka mahita ny ino moa zany ny fandarana ianareo. Rehetransika aloha zany dia arikiva afaka metraka amin'ny teny hoe mpiara-tanana Yava ho voninahitry ny ranomasina iariva afaka atsika. Saotra betsaka dadambarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadambara Yayava aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadambara Yayava aho amin'ny anaranao Yaoshua naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambassadeur-n'i Yaoshua Eliana no mandroso tokatrantsika ny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany manarana telefona eo amin'ny écran mahafany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka, be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina nefa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantena mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manara-dia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona hoe mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Izay moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany. Izay ilay mpanara-dian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no ny mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko tena Andriamanitra vendrana be mihitsy fa ny président république raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andrava an'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko andrava an'izany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona roa arivo taona na tsipitsipiny eny amielo zay ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any nefa tsy tonga saina dia anareo ianareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay roa arivo taona zay fa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy tenako tara kosa tara roatra natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fahatongavany Eliazy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma iambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy maninona fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsy rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy ny resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo no mbola misy saina noho le Jesus nareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sazy zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany any ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany any ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novinovy tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran'izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo ny lahy daholo ny zatra rehetra dia very aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray everina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany angety sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devoly manao zany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny tia Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratran'ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa izy dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsan'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ozy izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Aloha jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andininy fa Jaona 9 andininy fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy, raha vehivavy aizy ireny, tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manameloka anao. Zay ilay hoe le famindram-polo mandeha voalohany. Dia hoy izy hoe, za koa tsy manameloka anao. Ary eo aoriana le famindram-po amin'izay na le fanadiovana, le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zavatra niaonanao tamiko izao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay ilay hoe tsy maintsy mandeha eo le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany. Aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontà foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontà ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay mielony natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny devolo miteny hoe mahazo manota, fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio zay miaraka aminao zany, manao koa izy ilay miaraka aminao. Eny izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy noho ny teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy noho ny teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy noho ny teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy noho ny teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy noho ny teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha itsan'ny teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona 1. Dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirina antsika indray amin'ilay Jaona 1:1. Ato indray tsika fa ity ny fiafenan'izy mianakavy. Ao amin'ny 9 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fiafenan'i Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona 1:1 mihaino daholo zany Jesosy mianakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay. Dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io faran'io ny tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly Jona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jona amin'izao tsika miteny izao ary mitonoko-toza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i Jona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Jehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany Jona zany nanohitra ny tenin'ny Jehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i Jona indray no miteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jona amin'izao tsika miteny izao. Ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny izany. Any amin'ny elo Jona na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Jehosoa, ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia tenin'ny dada Yahova. Tahaka ny Eliasy manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany izay teny izay. Ka raha io teny io ny afina fiainanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny Jona nareo satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jona no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny Jona any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jona zany na tia lalanao. Fa i Jona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany Jona zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny izao. Dia any amin'ny elo tahaka anareo rehetra. Dahora jerevantsika ilay fandehan'ilay teny azy. Inona tonga ny Jona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dikan'ilay aty amin'ny 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehovah zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra. Ny tenin'ilay zanaky ny avindrina fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy angamba nisy loatra jevantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:35 sa 33. Jerevantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io. Ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga namiteny hoe tandremy ianao tsy misy Jona ny teny taminao mihitsy ny hoe ndany ianao manota fa ny agigianao mahatonga anao miteniteny foana ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io, ianao no tenao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambassadeur. Tena tsy mafy zany. Any raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalàna nataonareo izay hoe tsy ho heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tompony fampianarana io.
izy very miteny aza manota entsony de nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy zany nareo ny tearaka am'le andriamanitra tsy izy nareo any de ny famarina le andriamanitra kosa ny potipotenareo iza mampanaonao an'izany kosany ianao daoary jona voalohany toko voalohany andiny favalo ko raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga amin'ny eosoa anao de mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny eosoa no miteny hoe za tonko tsy mpanota intsony de mpandainga ary mpamita tena zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jeso tsy haiko fazan'ireo azy Jésus Jesus niteny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'le izy nareo de tsy maintsy miteny mpanota nareo porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga ao amin'le tena le zanaky ny avy nareo fa pitsiloko io miaraka aminareo sady mpandainga ny pitsiloko tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotro io toizantsika am'izay ny andin'ny fahasivy fa raha miaiky ny fahotantsika isika mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika tena tany de mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsiny tsy mety manana saina ratsy mihitsiny fa tsara foana ny saina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsiny izy fa ho any eosoa daholo ny zavatra rehetra zay ny fiainany de ho any eosoa velona ho any eosoa miara-mipetraka amin'ny eosoa miaina ho any eosoa eosoa ny antony fivelomany zay ny olona tena tafaraka amin'ny eosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika de mampandainga azy ka raha mbola sy tonga amin'ny eosoa ho ianao no miteny hoe za tsy mpanota de mpandainga ianao any am' Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany ao am' Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany zay ny dikan'izany de itoy am'izay ary io teny eo am' Jaona voalohany toko voalohany io notoizany Jaona io ry am' Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitoizany ry am' toko fahatelo am'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny toko fahatelo de ao amin'ny andin'ny faefatra am'izay no jerevantsika andin'ny faefatra Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny faefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny eosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota de efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanaporofona efa nandika ny teny eosoa ianao de efa mpanota ianao zay mahatonga ny vavany tsy afaka amin'ny fahotana andin'ny fadimy fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy zany hoe rehefa ny olona zany ny tonga ao aminy de tsy misy ota mihitsy ny ao aminy de toy izy am'izay ary ny andin'ny fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota nizaniza zany ny tafaraka amin'ny eosoa de tsy manota intsony zay ny tena ny tenen'ny Jaona zay ary taorinan'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andin'ny fahavalo de nitsindriny am'izay ny teniny fa rehefa tonga atao amin'ny eosoa kosa nareo de tsy manota intsony ary zany hoe raha mbola sy tonga amin'ny eosoa nareo dia mpanota nareo rehefa tonga atao amin'ny eosoa kosa nareo tsy mpanota intsony zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny iny Jesoa iny mandainga io adalanao zay te hiaraka am'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery adalana ianao raha mbola hiaraka am'izany ianao safidinao moa inoko raha tsy oenga amin'y hoe miaramila ny devolotiko ianao dia naika an'izany famononanao zany fa raha olombelona normal maino ny hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana tsony adriny meko anareo ny fanaporofona io iny eo izy io hoe toy atsika eo ny andin'ny fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota nizany zany mitoetra ao amin'io eosoa io de tsy manota intsony izy
fa izay rehetra manota ozy izy ao nitenin'ny Jaona am'izay de sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo midika zany fa i Jesosy de tsy zanak'Andriamanitra, Jesoa de tsy zanak'Andriamanitra maro, tsy izy io mpisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay petraka atao anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany ny dikan'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo de aloha Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany 7:9 daoarany. 9:7 moa vakitsika. Aloha 9:9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Jehosoa manala ny fahotana. Zay manota am'izay izy Jehosoa am'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary ampirisinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola sy tonga sena miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ty. Niendry mahita loza kamery ny adala mandroso kavo. Dao raha vaketsika indray ny teniny. 9:7. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaly le Jaona voalohany 9:9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Jehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io anao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay mpisoloky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Jehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Jehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona izy satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany tsy mahay manota izy fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Izy zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony fa zay nateraka ny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny an'io tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina tsy rehevatsika ary konfirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa nomeko tarihin'ny fandarana ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany 5:5 mbola nampiny teny akaiky indray 9:9 Jaona voalohany 5:18 ty ndray ny teny manaraka. Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jaona daholo ny teniny. Io zany ikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina salary Ioananina. Ianareo zay nany tsy makany amin'ny elo fa tsy satria tena ny teny mihitsimihitsiny ty ndray fa naporofona manaraka. Mbola Jaona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasihana mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io izay nateraka io Andriamanitra io. Matoa zany ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay rehefa mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesoanao Jésus Jesus-nao io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy zao ny teny. Ao ny teny io. Nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao le Jesosy nareo zao. Vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambonin'ity tany ity. Matinareo hatrany amin'ny malagasy rehetra rehetra. Nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tany malagasy. Tany amin'ny anglisy. Ampalahelo le sary misy. Velantsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita loza ka meny dala mandroso ka voe. Toetsika amin'izay ny teny.
dia afaka miditra daholo am'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes zay ny resako a dia afaka miditra daholo am'izay nareo araka ny bokyny esmosiny hebreo a toko 10 andininy fahenina amby roapolo a ho an'ireo zay milaza fa mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia ho an'le olona manao an'izany adalàna minimanota zany zany nampianaran' Jesosy anareo Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ngetena izy zay hoe tena devolona nampianatra nareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo ny tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo ny teny demolo ny tazominareo izay koa mine ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ty satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo anfonareo Jesu Jesasy hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafony zareo io satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony zay ataonao rehetrarehetra any zany ny faratsinareo andininy fahenina amby roapolo Hebreo toko 10 Hebreo 10:26 fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina minimanota ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso mifona indray raha afaka pitso mamerina ny ambadika an'izay mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo dia cercle vicieux miverina eo foana io ianao mihitsy nyzany voateny zany ianao zay mijery tsy mihaino anahy io ary le tena tsy te hainy kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny ty teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao rehefa ranao ny teny marina ny Hosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony dia anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka ty dia avitra ianao zay tsy mamono anao ty teny ty fa rehefa tsy lalà kosa ianao ary tsy vakino anao tya dia zao teny enao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany leonao ohatra ny otrisy mamono anao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao teny marina ngety ao anatin'ny baiboly anao ngety daoarany raha minimanota isika rehefa ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony tsy misy fanatitra ho anao tsony ndre mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io dia ny aoriana zay tenin'ny famindram-po zay ohatra nataony Hosoa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Hosoa anao dia afaka zay le tena izy zay dia ozy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra andiny fa 7 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa ny vadika fahavalo ianao ny olona minimanota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao ho hitatsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao dia efa mandeha ny famaliana tsy misy an'izany miala mora zany tsony zao tadidio zany andro ny fahamaliana zao efa tapitra treo ny andro ny fanginana andro ny fahamaliana zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe miala maina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manina tsisy an'izany fa amaolombelanao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny helo ny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevozany zanak'Israely fa nandevoziny hatrao mandrak'izao mbola mijaly foana naverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ilay atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneniny dia tazoma rehefa te ho any aminy izy koa ngeny tompony lanitra ny lanitra eo ka tsy ianao nitsotsotso makany efa ny teny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy maintsy masina tahaka zay ny dika ilay hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka Matthieu dia afaka miditra amin'izy nareo amin'ny mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy Matthieu 5:48 koa amin'izany aoko tanteraka ianareo
toy ny fahatanteran'rainareo zay any an-danitra. Ianao zany de efa nomeny Iehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra iny lanitra ianao aoka ianao tanteraka, atao any sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany de tsy maintsy tanteraka, dikany tanteraka ao amin'ny teny anglisy de hoe perfect, ary ozy ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait, parfait mihitsy, madio zany eritreritranao, voalazanao, madio be mihitsy ny eritreritra, tena ho any Iehosoa reherery ny zavatra rehetra momba n'izany Elia zany. Donc hoe tsireten' zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny boky ny Hébreo any angambany izy. Jevantsika Hébreo tsy hoe mainka fanirany Iehosoa zay manady zay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika manomboka amin'ny andiny faha 1 zany de hatrary amin'ny andiny faha firy zany ty enina ambin'ny folo 16 17 lo vakitsika manomboka amin'ny andiny faha 11. Hébreo 9 de manomboka andiny faha 1 fa Iehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 eo vakitsika eo daholo. Fa Iehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao, ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanak'oa mifanirany tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra. Fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavenim-batoto mivavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo, maika fanirany Iehosoa zay nanatitra ny tenany tsy manatsinoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tomba tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika izy zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Iehosoa. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy, afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana, izay ilay tena nandatsaka ny rany, izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra, izay ilay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Iehosoa no anarany. Zao toriany Elia zao. Tsy azo ovaina koa izay anaran'izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Iehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony zay, ary Iehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa. Devolo manao an'izany, mbola devolo koa manao an'izay, io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa zay nanatona ny Iehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy, Jesosy hoy miala tao. Rehefa te hitsipy any amin'ny elo mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary anao tsy havita nova-palitao fotsiny eo ary Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay. Aiza intsony anao vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy, moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Iehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy, andao hiaraka amin'ny Iehosoa ary andao hiaraka amin'ny Elia zay hitanareo maso. Mpanavitra zany Elia zany, mpamonjy zany, ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany. Tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Elia zao. Zay koa ny asany atao hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy soantsika rehetra ho faly nandrea zany teny zany. Mialamy Jesosy sy Jesoa, mialamy Jesus Jesus, mahitsy be ny tenin'ny Elia. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraha ao. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy any amin'ny elo nareo dia mipetraha ao. Rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io. Iraky Satana io
hanipy olona ny amin'ny elo azay ny misy eo an'io tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany fa laingy zany tsy nandatsaka ny rany zany iny laingy zany tsisy nataon'iny zany teo fa mpamon'olo iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy ny raha ny satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalàna ianao fa mpamindra fonga io nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lantilanta zany mpanota zany fa vitan'i Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io be famindram-ponga io ary raha ny teny dada eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina dia mitsipaka ny teny dada iavatra amin'ny fara mihitsy nge ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao mialà amin'ny Jesosy mialà amin'ny Jesoa hitanao tsara izy zay mazava be ny fanazavana teto afaka nandefa mesazy zao tontolo zao samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manaraha ny Elia amin'izay manatona ny Elia amin'izay tonga ny andro ietsoana farany anareo rehetrarehetra tena tsy diky mihitsy hoe ietsoana farany anareo rehetrarehetra dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zanareo tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Iayava tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa ilay zokinay malalanay ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo tonga ny famerenana ny zany rehetrarehetra zany ankehitriny Elia nanao anazy zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra maiza manapa-kevitra teny zao fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina Iayava zay dia Yehosoa sy ny tsy manompo azy tsy maintsy ho aseho zay tsy maintsy iseho zay voninahitra ho an-dadamala Iayava saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriny Elia dia tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo ilay tianareo Yehosoa no anarany ary hivavakitsika saotra betsaka dadamala Iayava taio zany teny zany fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao valio antso ny tsirairay avy valio teny ny tsirairay avy dadamala Iayava mamalia hivavaka ianao voninahitra anao mandrakizay arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Iayava vonjeo izay rehetra fatady ho faty mba ho tonga soa aminao Yehosoa voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra halleloia amen dia miraha sotsiketra samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizany fiarantsika manaraka indray veloma tompoko